Tiandreo candidat filoham-pirenena ny fanomezan'ny TVM sy ny RNM vahana candidat iray ankehitriny. Vitandroany teny amin'ny senita ny atsapaka namaritana ny filarandreo candidat andahatra ao amin'ny fahita lafim-panjakana. Sinoa iray sy malagasy iray hita faty teny an-drano tapahina. Mpandraraha manao vato mipetraka eny 67 hektara ilay sinoa, vonin'olona ny ninana tao ity tranga ity. Tratran'ny namale pakistanais mpanondrana volamena sy pisoloky eto amintsika. Teratany vahiny enina, rakely indrindra no ao anatin'ny tambajotra-panao izany, izay mifandray amin'ny fanaovana vola sandoka ihany koa. Azo farany, ivato maibahoaka, omaly alina, ny popoka sy ny drefidrefitra ny taribinerin'aratry ny jirama, ny menomenona ny olona, saika nitatra nandoro-trano izany. Dia mbola faly mitsidika ny tokantranonao indray tomboky lasy tomboky vavy amin'izao hariva izao. Ampanajana no hiara-bananao sy hanasananao anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Efa manomboka miditra ny mpianatra toy ny manao taninkandro miandriorana neto andrenivohitra indraindray, tsy mbola ina nefa ny momba izany ato anatin'ny iray volana. Any amin'ny fisasahan'ny volana Novambra vao tena hiditra ao anatin'ny vanim-potoana ny fahavaratra isika eto Madagasikara. Hoy avy eo anivon'ny fampahafantarana ny toetry ny andro malagasy na ny meteo. Mbola ao anatin'ny vanim-potoana manasara taona sika na izany aza efa miakatra tsikelikely ny hafanana eto andrenivohitra. Sika zao mbola ao anatiny atao intersaison. Izany hoe ahitana ny toetrandro amin'ny andro ririnina, nefa koa ahitana ny toetrandro amin'ny andron'ny havorana zany. Nefa ny amin'ny voalohany zao tsika zany hoe ty volana septambra ty hatramin'ny tapatapaka ny volana oktobra any, dia mbola toetrandro mafana, maina, place dia hisy orana zany iainantsika, fa saingy kosa mbola eo ihany le andro mangatsika. Maraina zany mangatsika, dia mafana kely amin'ny atoandro dia ny hariva amin'ny mangatsika indray. Mety mbola misy fotoana hitantsika herikerika ihany mandritran'izay vanim-potoana izay. Fa ny tena hoe orana zany hanomboka hisy orana dia any amin'ny tapaky ny oktobra any. Mbola tsy tena vanim-potoana ny fahavaratra akory izay, fa any novambra andray vao hiditra ny fotoanan'ny orana zany tena orana. Fa mbola intersaison daholo zany reo. Manomboka zao hatramin'ny oktobra, dia amin'ny tapatapaky ny oktobra indray hatramin'ny novambra any mbola intersaison daholo. Eo amin'ny pejin'ny fifidianana, ny senita no iambina amin'ny fampanajana ny anjaran'ny kandidat tsirairay amin'ny hanao manjerim-panjakana. Misy amin'ireo fandarana sy fanentanana amin'ny alalan'ny spot no andoavam-bola mandritry ny fampielezan-kevitra ho an'ireo kandidat. Nokian'ireo kandidat ny efa fampiasan'ny kandidat sasany ny TVM sy ny RNM amin'izao mialohan'ny fifidianana izao. Natao androany ny atsapaka namaritana izay filaharana amin'ny kandidat amin'izany. Toka sy fampahafantarana kandidat andoavam-bola maharitra 3 sekondra mandeha intsivy isan'andro mizara 3 maraina atoandro hariva, fahafahana miteny 3 minitra sy 3 sekondra maimaim-pony isan'andro. Ady hevitra andraisana kandidat roa ary 3 minitra no faharetany izay kandidat efatra isan'andro no mandray anjara. 15 minitra resaka miaraka amin'ny mpanao gazety kosa ny tapa-bolana faharoa, ary farany eo amin'ny radio-pirenena dia ny fandarana maso roa ao aoriany ny vaovao izay andoavam-bola ihany koa. Ireo no ahafahany ireo kandidat miisa 3 miditra amin'ny TVM sy ny RNM. Ny fandarana rehetra kosa dia mbola mandalo fanaraha-maso ny vomera mahaleo tena misana ny fifidianana mandritra ny tetezamita vao azo alefa. Na ireo fandarana andoavana na tsy vola dia natao atsapaka avokoa. Inikiany ny message ny tapiany ny voalazan'ny gazety isan-karazany ary dia mbola isy angamba ny fiarahana vory, tsy hoe angamba moa zany fa isy fiarahana vory amin'ny ministera tokony andraikitra, satria rehefa manomboka amin'izao tirage zao zany dia tokony hiandry an'izay filahatra an'izay tirage zay zany ny rehetra ary hitovy tokoa ny fandehan'ny kandidat rehetra zany amin'ny ao amin'ny haino manjery-panjakana. Any amin'ny haino manjery privé moa zany dia fantatsika fa tsy mahazo mandary zareo. Zay moa zany no voalazan'ny lalàna hoe ireo média privé zany nizaniza manao ny propagande makany andoavam-bola moa zany miandry. Zay zany tsy afaka mijery an'iny fa tsy mafaka mandazana izy nizaniza na iza ny tompony le radio dia tsy afaka mandary na misy karaha misy zay mandà zay dia ho fantatra izay.
Maro amin'ireo kandida no nivoaka tamin'ny fahanginana nandritra ny fionana tamin'ny senita ny maraina teo manoloana izay fahafahana mandeha amin'ny RNM sy ny TVM izay. Nambaran'izy ireo fa efa misy tompony ny haino manjerim-panjakana ka kandida tokana no tena mahazo vahana. Io mangarahara ekin rehetra. Zaho koa tsy alahelo kandida Razafimandrazafy tsy alahelo amin'ny fampiasana haino manjerim-panjakana ataon'ny kandida sasany satria fifidianana ny atao tokony biazy ny goaka malagasy fandalovanay tamin'ny toerana anankiray ho an'ny radio national ary saika anao sary ho an'ny télévision nationale ilaza izy kandida Razafimandrazafy tsy azo raisina zay raha ohatra ilay tany zay azomegny le agnarana azomegny le manao gazety nagnanao zay tsy toerana zany tsy azo fafana tsony ireo nandraisany kandida sasany amin'ny haino manjerim-panjakana niangatahana raha mato flo satria tsisy CS non tsisy resaka conseil amin'ny audiovisuel eto Madagasikara ny senity tsy ianareo angamba tokony miandraikitra zay ho an'izay tianareo ny kandida tsirairay mahay magnano comptabilité tsotsotra ny ora efa nandalovany kandida sasany. Raha ny fanazavana izay azo avy amin'ny taleny ny ORTM Joara Voajanahary dia tsy hisy mihitsy ny fampisehoana kandida manatanteraka fampelezan-kevitra mandritra ny fampahalalam-baovao. Ireo kandida izay maniry ny andefa ny hetsika tanterahany kosa alohan'ny fampelezan-kevitra dia afaka manantona ny tompon'andraikitry ny TVM sy ny RNM fa vonona andefa izany izy ireo. Dia ny zava-drehetra izay andeha amin'ny TVM sy RNM dia tsy maintsy mahazo visa bona diffusé avy aty amin'ny senita. Ianareo manana staffnareo tsirairay avy mahatrehitrehitra daholo nareo amin'izany lafina zany dia andefasa olona any aminay amin'ny TVM sy RNM dia za kosa angambany non le tirage au sort ny atondiantsika eto fa tsy le tarifa ka le tarifa mbola tsy vonona aloha zahay iny zany alako tsiny lafa atson'ny ORTM dia alako tsiny hoe tsy vonona. Manana anjara toerana goavana ny haino manjerim-panjakana noho izy mahenika ny Madagasikara. Mba tsy isian'ny olana tahaka izao dia tokony hisy ny fandaniana ilay lalàna ahafahany ireo haino manjery tsy miankina miparitaka eran'ny Madagasikara. Ny lalàna mifehy ny fifandraisana izay tsy mbola nahazahoana fanazavana hatreto na rahoviana no hivoaka. 7 andro no avy tany fanontana ny bileta tokana aty Afrika Atsimo. Efa manomboka avokoa ny asa amin'izao fotoana izao. Izany hoe tombanana ho vita ny 20 septambra farafahatarany ny fanontana ireo bileta tokana ireo. 9 andro mialohan'ny fifidianana no aparitaka maneran'ireo distrika 7 ireo bileta tokana ireo fanadihadina. Efa mitsinjara amisan'ny bureau mpifidianana isaky ny distrika ireo bulletin tokana vita tsy Afrika Atsimo ary efa mifono araka izay isany ilaina. Mialany ny fitsinjarana sisa no atao eto Madagasikara. 20 andro no fehim-potoana izay nomena teo aloha amin'ny tana ireo bulletin tokana ampiasaina amin'ny fifidianana nefa noho ny fijerena hatrany prity hafa iray dia 7 andro no vita ny asa fanontana. 19 andro alohan'ny fifidianana kosa izany hoe ny fahasivika hatramin'ny 14 ny volana Oktobra no fanapareana ireo bulletin manerana ny Madagasikara. Ny farany herinandro kosa no fatongavana ireo spécimen eto Madagasikara izay misy 5 alina. Izay no heverinay tany am-piandohana fa atao eo anelanelan'ny 7 Oktobra ka hatramin'ny 14 Oktobra satria dia ho tonga tsy hoena eto Madagasikara ireo bulletin tokana sy ny imprimé électoraux rehetra. Tsara ihany koa ny mampafantatra anareo kandida fa ny spécimen amin'ny bulletin tokana ho anareo kandida zay anapiany senita anareo sy ny bulletin ho ampiasainy fiarahamonim-pirenena anaovana fampianarana ny mpifidy dia natonta any Copenhague renivohitry Danemark ary ho tonga eto Madagasikara amin'ny faran'ity herinandro ity ka dia ho zarainay aminareo mpilatsaka hofidiana sy ny société civile. Misy ihany koa ny nataony projet PAC tamin'izany bulletin anaovany ho ampiasainy fiarahamonim-pirenena izany izay natota eo amin'ny 50,000 exemplaires ihany koa. Mikasika ny bulletin tokana izay ampiasaina amin'ny dingana faharoa amin'ny fifidianana ho filoham-pirenena dia aorianan'ny valim-pifidianana dia hiainga avy hatrany ny lasitra ho aty Afrika Atsimo. Arakaraky ilay valim-pifidianana tonga dia efa manao tsika ange lafa manao deuxième tour raha présidentielle
efa le candidat anankiroa ihany, donc le matrice amin'izay fotoan'izay efa près, raha tsy hoe misy zavatra ovany ilay candidat fotsiny a, fa dia efa iny matrice iny ihany zany le sorona le candidat rehetra dia niroa zany sisa mipetraka eo. Ary zareo dia nanome toko fa vita amin'zareo en une journée ou 2 jours zany bulletin ho an'ny candidat candidat deuxième tour zany. Sy tapitra hatreo fa hitoetrany ny asa indrindra eo amin'ny birao mpifidianana misy hatrany amin'ny 5,7 asiro alina manerina ny Madagasikara. Hatreto aloha efa matipaika amin'ny fitsinjarana izany sy ny fanajana ny tetiandro momba ny atongavana amin'ireo bulletin ireo eny amin'ny birao fandatsaham-bato. Tanterahana rahampitso etsy amin'ny CCI Vato ny fanaovan-tsoniny dinam-pihavanana ho an'ny fitoniana ny eo anivon'ny filan-kevitry ny fampihavanana malagasy na ny FFM no tobon-kevitra. Raha ny omaly anefa dia mbola telo ireo kandida nanantona ny FFM ary mbola nisy ny antsoavo izay natao ka ahafahana manao sonina dia aorian'ny rahampitso aza. Maro amin'ireo kandida ho filoham-pirenena anefa no tsy dia vonona loatra amin'ny fanaovan-tsoniny dinam-pihavanana ho amin'ny fitoniana ity. Ho azy ireo dia tsy ny kandida ihany no tokony hifanaiky fa tokony eo ihany koa ireo androm-panjakana toy ny CES, ny HCC ary ny eo anivon'ny Senit ho fampangina ireo kandida aorian'ny fifidianana ve nitetika. Aoka reny fanjakana tsy ala ndraiky. Fanjakana mikarakara ny élection, manao ny carte d'électeur, mandefa ny bulletin unique sy ny sisa. Ka izareo fanjakana no tokony hanao soni hifanaraka ny CES sy ny Senit ny amin'ny foloalindazy ny gendarmerie sy communauté internationale sy mpamatsibola hifanaraka hoe andraiky ary zay dia mba mangataka satria zay tadiaviny zareo hanao isony taratasy ka maninona ary ny fanjakana sy ny Senit sy ny CES sy ny foloalindazy zay tsy misony taratasy koa fa za tsy hoany hanao soni an'le rapitso efa hita jerety zavatra tena efa manirikiry ataon'ny rehetrarehetra eto ty ao anatin'le izy propagandin'le alohan'ny fotoanany efa viana efa matonany ny hatrany ambanivohitra andehanana ihany efa voatsindry daholo efa voavidy daholo na mera na inona zany tsisy zavatra tena mandeha amin'izay lohany mihitsy eto zany raha io resaka fanomanana le fifidianana io zay na tonga ny teny teo matsiateny kambotsy zay isaka fanjakana natao iaro an'le famarinany ao anatin'le izy tsy misy miaro zany famarinana zany eto ohatrany tsy misy matapaka zay natonga ny teny zay candidat madinika matsiary teny kamboty dia hoe io de tsy maintsy matao soni le izy fa tsy tabatabana an'inona ahoana dia hanao soni za matoa manao soni za olona mitazona ny teny tsy hanao soni zavatra efa hitako fa tsy manjary io tsy misy manjary mihitsy eny eto. Eo amin'ny pedy sosialy Snoop Serasera Vato iray monina ho 67 hektara sy ny mpiambina azy no hita fa teny andrano tapahina Ambohidratrimo io maraina io tokony ho tamin'ny enora sasany. Araka ny fanadina natao, von'olona ninina natao izany ary misy ifandraisany amin'ny asa ataon'izy ireo namonoana azy. Fanadidiny Muriel Iandriana. Olana teo amin'ny aferan'erahana nanao sa halatra mbola mandeha ny fanadidina momba ny nafata ireto lehilahy roa ireto. Teratany Sinoa iray sy teratany Malagasy iray no hita faty tetỳ andrano tapahana androany. Nifatotra tongotra aman-tanana izy ireo ary nofatorana tamin'ny arina sachet ny lohany. Raha ny fanamariana nataon'ny zandary dia tsy teo amin'ny toerana nahitana azy ireo io no namonoana azy nariana teo amin'ny 10 metatra miala ny sisin-drano ny razana. Fafatotra tamina kofehy iray ihany mamatotra ny tanany izay mampitohy mamatotra ny tongony ihany koa. Misy voafesy kotra daholo ny masony, ny vavany, ny tongony. Tsy dia nahitana ratra amin'ny lohany avy any aoriana amin'ny tapon-dohany eo sy ny eo amin'ny devant eo mahazo amin'ny maso. Raha jerena aloha zany tsisy nahitana hoe nampiasa zava-maranitra, tsy zava-maranitra atao tsisy diana bala ary mahafy hoe niasa tamin'ireo olona reo fa tahaka izay nanaovany azy dia mifonosiny sachet. Dia rehefa jerena ihany koa teo amin'ny fanaovana constat ny fijerena ny toerana manodidina sy ny vonoana teo akaiky teo akory reo fa nentina automobile dia teo amin'ny faritra io no nanariana azy. Zay nijanona any amin'ny 5 metra miala amin'ny sisin-drano. Eto 67 hektara avaratra no miasa sy mipetraka ity teratany Sinoa hita faty ity. Tsy nisy nahafantarana azy, nalain'ireo jolahy avokoa ny antota taratasy mombamomba azy. Hita ihany koa fa tsy vaky ny birao fiasany rehefa nojeren'ny zandary teny an-toerana. Ny trano dia ny vony danadana. Raha nijerena konstatena ny tao an-trano dia efa mikorotana tanteraka mihitsy. Tsy nahitana na identité, pièce d'identité na rehetrarehetra. Ny tiroara sy ny
fananana tsisy fantatra aloha inona very fantatra fotsiny zany de nisy vola very tao fa mbola tsy evaly hoe mbola tsy voalaza aminay direct la izy hoe mazava tsara hoe ifiry le vola rehefa azo le olona ireo de niverina ny zala gangsareo le malfra niverina tany amin'ny toerana misy azy zay namono trano satria na ny trano aza tsy misy dia na effraction na kely aza fa lakileny namoana ny trano. Ilay teratany malagasy kosa rehefa nalefa teny amin'ny morgue dia fantatra fa Bema no anarany, mpiambina ilay Sinoa no asany. Omaly tamin'ny Nora maraina izy no hitan'ny fianakaviana farany. Ny asoanazy omaly vita vaovao avy any Moramanga dia misonné téléphone dia sisy mandray dia niverany aso androndra dia nisy nandray dia oui zany navan'ny tony téléphone dia ho mitady any Bema dia ho diso numéro izy ianao dia avy aho nitoerana ho numéro ko numéro ny fa raha lahy ko olona io fa hoana no diso dia nitapahany dia avy indray izy niverina ny aso dia ho fa izy amonao raha lahy ny aho dia rehefa nanao an'izay dia avy amin'izay dia ao anatiny izy fa ny téléphone napetrany aty amiko dia asovy izy asovy vetivety fa ilako izy fa falina be ny andro mbola tsy mody foana dia avy eo dia eny arozy izy fa teneniko dia nandrasako izay ty aso izy ny aso dia niverina ny aso dia ho mbola miasa ao anatiny izy tsy dia tapaka ny téléphone. Tranga tsy vaovao eto amin'ity toerana ity ny hoe faty hita na riana tao an-drano-tapahana. Raha tsy ahivina vao tamin'ny herintaona toy izao no nahitana fatim-behivavy iray nisy namony ihany koa tao amin'ity rano ity. Ny tranga tahaka izao izay tena manaratsy endrika any Madagasikara indrindra rehefa mahakasika teratany vahiny tahaka izao ny vonon'olona. Fenanivon'ny mpitandron'ny filaminana kaboraraka ny fanondranana tsokosoko sy ny fisandohana ataon'ireo tambazotra vahiny eto amintsika mahakasika ny resaka volamena. Teratany arabo na avy amin'ireo nosy rahavavy no tratra tamin'ny raharaha volamena ka nalefa teny amin'ny fitsarana androany. Mikasa ny andalana bebe kokoa mahakasika ny antondraharan'ireo teratany vahiny manana fahazahoan-dalana onona mahatra eto Madagasikara ny polisy amin'izao fotoan'izao. Fanampanazavana. Ny lahady lasa teo nitory teny amin'ny polisy ny teratany Sri Lankais iray voasoloky vola sandoka. Ny varotra volamena milanja 1,700 grama ity teratany Sri Lankais ity ka vola sandoka amin'ny tetina 10 tapitrisa ariary no nividianan'ireo teratany Mauritiana, Indiana ary Malagasy ity volamena ity. Voasambotra ny andro iny ihany ireo mpisoloky telo lahy ka avy hatrany dia nitazomin'ny polisy-pirenena. Dia voasambotra ato voalohany aloha le teratany Mauritiana anankiray tato amin'ny Anjari Hotel izay toerana ny fanarahana zareo nanaovana le fifanarahana zany. Dia rehefa voasambotra indray zany le anankiray io dia alatsinainy voasambotra ny izay voalaza fa hoe atodo nahafantarana sy namin'le vola vidina volamena sandoka reto. Dia taoriana izay koa misy gasy anankiray moa zany voasambotra niaraka tamin'io Indiana teratany Indiana io dia telo zany reo zao mivoatazona mikasika izao raha zao ary mbola misy olona karoana koa zany amin'le namandreo miaraka manao anazy amin'ity fanambarana vola sandoka reto. Ny zareo reto moa zany dia ao anatina réseau mihitsy ka ny vesatra no anenjehana anazy zany dia fisolokiana fanaovana vola sandoka ary fikambanana andian-jiolahy. Raha ny fanazavana azo teny anivon'ny polisy-pirenena hatrany, tambazotra matanjaka ny manao fisolokiana avolenta sy fanondranana volamena toy izao. Ankoatra ireo mpisoloky telo lahy, teratany Pakistanais telo hafa indray no voasambotra tamin'ny resaka fanondranana volamena. Ny 14 Aogositra teo no tratra ny iray tamin'ireo mpisoloky Pakistanais izay nangahatra volamena 1 kilao sy vola 2 tapitrisa sy 400 ariary ary fankatsary sy finday tamina mpandraharaha iray any Mahajanga. 70 tapitrisa ariary no namarotany ity volamena 1 kilao ity tamina teratany Pakistanais ihany izay efa nazahoany 70 tapitrisa ariary. Ny 7 septambra teo no tratra ireo roalahy namany izay efa nitadiavina nanomboka ny 14 Aogositra teo. Voasambotra miaraka amin'izy telo lahy ny vehivavy iray teratany Malagasy izay nampiatrano azy ireo nandritra ny fotoana nitadiavana azy. Tsy mitsahatra manentana mampatsiahy foana izay satria efa nampitandrina izay hoe voararan'ny lalàna ny mampiatrano na miraitsika kombakomba amin'ireo olona tadiavin'ny filaminana. Eto zao tsika mahita an'ity kanankiray an'ity tovovavy iray ity izay nampiatrano an'ireto olona reto tany Tamatavy dia voatery maintsy miatrika amin'ny famotorana izy satria olona efa karoana no mbola izy indray no mampiatrano an'ireo olona ireo azo lazaina hoe nanano sarotra ihany ny fikaroana tao anatin'izay tapabolana izay. Ka tsy mitsahatra izay eto ny
manentany atsika rehefa misy vaovao ampitainy mpitandro filaminana ohatran'ireny a dia tokony tsy atao ambany zavatra ny zavatra ohatr'izany satria voalazatsika moa fa voaeliky ny lalàna hatrany a ny mampiatrano a na miraitsy kombakomba amin'ireo olon-dratry dia io moa zany anjaran'ny fitsarana atolotra ny fitsarana androany zareo a fa ny fikarohana dia mbola mitohy hatrany a raha mbola misy olona miraitsy kombakomba amin'izao a alatra sy fanondranana volamena tsokosoko zao. Voalaza anatin'ny fanamarinam-pinenany fa mpianatra sy mpampiasa vola ireto mpisandoka sy mpisoloky ireto. Mihodina ao Majanga, mandeha makabotry any Komoro, avy eo mihazo any Kenya ary miafara ny Dubai no lalan'ny volamena. Manoloan'izany, iroso amin'ny fanadihadiana lalina mahakasika ny atondraran'ireo vahiny manana fahazoan-dalana monina maharitra eto Madagasikara ny polis-pirenena manomboka izao. Natolotra ny fitsarana androany avokoa moa ireo mpisoloky 3 lahy sy ireo mpanondrana teratany Pakistanais 3 lahy ireto. Iverenantsika ilay fanadihadiana mahakasika faty olona hita teny an-dranontapahina Ambohidratrimo teo rehefa vonona ny sary. Mivory ny tompony andraikitry ny jandarmaria-pirenena mandritry ny 2 andro, tanjona ny ahafahana mamoaka ny tatitra momba ny zava-bita sy ahafahana mifanakalo-hevitra hoenty manatsara ny fomba fiasan'ny jandary. Naneho hevitra momba ny resaka bomba sy ny vola ilain'izy ireo hiatrehana ny filaminana mandritry ny fifidianana ny komandin'ny jandarmaria-pirenena ny jeneraly Ravalomanana Richard. Fanadihadiana Inaly Sosombiniaina. Tsy zava-baovao ny vola manokana atokana metrahana filaminana mandritra ny fotoam-pifidianana. Tsy afaka niambina ny kandida filoham-pirenena tsirairay ihany koa ny jandarmaria-pirenena manerana nosy mandritra ny fampielezan-kevitra. Tsisy mpitandro ny filaminana hiditra ao anatin'ny fanaovana propagandy. Anjaran'ny kandida kosa ny mampandray azy ireo momba ny toerana anaovan'ny fampielezan-kevitra ahafahana mametraka rafitra iarovana izany. Fifidianana rehetra natao teto Madagasikara dia nisy vola natokana ho an'ny sécurisation foana hatramin'izay fa tamin'ity rery izy a no lasa adihevitra be io resaka vola anaovana sécurisation ny fifidianana io. Asiana dispositif de sécurité intervention zany no atao. Zany hoe le candidat zany amin'izay toerana misy azy dia angatahana io zany io réunion fivoriana au niveau OMC national nangatahana itsona an'ireo le candidat reo dia mampandray meloa zany izy ho ary zahay dia mandray fepetra ho amin'izay fitandrona amin'ny fandriam-pahalemana zay izahay. Zay zany no atao zany. Dia raha miteny izy zay ohatra hoe tsy malakama dia tonga dia mametraka dispositif zany zay mifanandrify amin'izay. Raha hoe any an-trano izy mahatsiaro en insécurité dia mametraka dispositif mifanandrify amin'izay zany zay sécurité rapproché ao anazy. Momba ireo bomba nipoaka tetsy Analakely, mbola 9 aloha ny voasambotra, mitony fanadihadiana hatreto. Fitiavam-bola no mampirisika azy ireny raha ny fanazavan'ny mpitompona andraikitra ny jandarmaria-pirenena. Ny olona mety manakevitra nanao an'io efa fatapatadao le retoreto. Ny olona efa nanao an'io reto no manao azy. Dia zay zany no iangana amin'le enquête rehetra zay atao. Misy ny olona efa natao interpellation, misy ny efa perquisition efa natao. Fa mbola mandeha zany zao le fanadihadiana fa ny vavahana amin'Andriamanitra mba ho tonga saina fotsiny le olona dia tsy hisy tsony. Reny hoe fanaovana apprenti terroriste ohatran'ireny. Fa zany terrorisme zany angia tsy tokony sangisangy amin'izany mihitsy ny malagasy. Tsy tokony sangisangy amin'izany malagasy. Ny kolotsaina tsy mitovy. Ny kolotsaina amin'ny mpanao terroriste dia miaraka mipetraka eny tsika mianakavy dia ny azo mibomba afatony amin'ny tenany dia apoakany amin'ny tenany ny azo mibomba. Ny aty amintsika raha maty matesa raha havana. Raha tokony ho fato izy aleo maty rapide zay maty androany. Tsy mitovy mihitsy zany le kolotsainatsika. Fa ny zavatra misy fotsiny le fitiavam-bola dia lasa nanao foana le olona. Fanatsarana ny fomba fiasan'ny zandary indrindra manoloana ny fotoam-pifidianana izay hatrehana atoato no votoatin'ity dinika mandritra ny 2 andro nataony tompona andraikitry ny jandarmaria-pirenena rehetra avy amin'ny lavaval'ny nosy etsy amin'ny Toby Ratsimandrava ity. Eo amin'ny pejy ny toe-karena famporisihana ny tanora tsy hanasa sy ny efa navita fianarana hirotsaka amin'ny fampiroboroboana ny sehatry ny agribusiness no tanjona lehibe apetraky ny JCI na ny Jeune Chambre Internationale amin'ny fionan'ireo mpandraharaha andiany 5 na ny Carrefour des Entrepreneurs. Natsapa avokoa ireo mpandraharaha eto amin'ny firenena amin'izao fotoan'izao fa ny fampivoarana ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana irery ihany sisa no afaka hanarina ny firenena amin'ny krizy maro samihafa. Amin'ny zoma sy amin'ny sabotsy zao zany
etsy amin'ny garany Soarano. Izy io dia miopana bebe kokoa amin'ny fanamorana ny fananganana orinasa, atosika ny tanora hiditra ao anatin'ny sehatry ny asa, ary koa fanampiana ny mpandrarà amin'ny fitadiavana lalam-barotra, ary ihany koa amin'ny fitadiavana mpiara-miombinatoka ao anatin'ny tontolon'ny agribusiness. Trano eva ahitana orinasa misana ny fandraharahana eo amin'ny sehatry ny agribusiness, tantsaha androm-panjakana misana ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono no hita mandritry ny 2 andro ho an'ny fiaonan'ny mpandraharaha ireo. Nisahotaka ny tetsy amin'ny fokontany Mabahoaka Ivato omaly alina. Tarbiany Jirama mitondra herinaratra mahery vaika no maisy tapaka ka nahatonga fipoahana tamin'ny tany rehefa avy nandoro azo iray lehibe. Adiny iray mahery vao tonga taty aoriana vao tonga ny Jirama nanapaka ny herinaratra sy nijery ny zava-nisy ny ankapeo ny poniny. Ela Jirama, nefa izy rehefa hitarika vetivety kely ka noho izany dia manainga anazy rehefa hanao zavatra izy jetively amin'izay tsisy tsony ny ahitany sy ny ainana fohy. Kosa efa tsy rariny tsony rangahy tena maro izany le jiro ratsy voalosa le volan'le olona dia tapahan'le jiro nefa rehefa misy loza ohatran'izao ela be izy vao tonga. Ny fangaro ny tahotra sy ny atezerana. Tamin'ny fitora sy sasany no efa nanomboka ny tangorona teo amoron'ny arabe ny olona, nahita ireo afo ny tselatselatra sy ny azomay. Tsy fantatra loatra izay antony nahatonga ny firehetana. Ireo mpiambina ny tanàna teo amin'ny manodidina no nahita ny fiandohan'ny afo. Antony nampirehetra ny teraty kodisiriko avy amin'ny poto ambony ety dia nahazo an'le ravikazo maimaina dia lasa nirehitra lelana afo be le zay mahatonga an'le ko amin'ny verina tiany mbola tsy maty hatramin'izao enany io. Tafiry izy io nanomboka? Ny ao fito sasantegna. Efa samy nantsoina avokoa na ny mpamonjy vonana ny zandary na ny Jirama rehefa maty ny afo tamin'ny hazo kesika dia nanomboka ny tselatselatra ilay Tarby nitarika tamin'ny tany. Nanahirana ny zandary nitandro filaminana ihany koa ny nitany ireo olona tonga n'izany zava-nisy. Efa niantso popia zahay, efa niantso Jirama, efa tonga ny zandary mazao Jirama mbola tsy tonga sy ny kopia mbola tsy tonga fadiny ray zao. Naverina nantsona ny tompona ndraikitra teo anivon'ny Jirama tamin'ny 7 ora sy 7 20 minitra taorian'izay vao tonga ny teknisianina avy eny Andriafanambojanahary. Izy ireo no nanapaka ny jiro teny amin'ny tranonjiro. Tsy fantatra rehefa zao rehefa tonga jiro eto fa ny sony rano zay tonga ty dia mbola jerevanay aloha izy zavatra mitrano. Ina mampatonga an'le hoe taraiky le intervention satria efa hoe tamin'ny sasany sony rano zay zao miainy dia zao fa nisy depanazy mbola nataonay kely tena mahavoky zio zay vao mata. Efa nitapahana fotsiny zany le zavatra tokony maka tena mety misy problème le taobilony zany tsy natolava efa nitapahana tapaka izao. Araka ny fanazavana azo tamin'ny Jirama dia mety hiteradoza ny tarbiany herinaratra tapaka toy ireny. Raha mahakasika olona izy ireny dia mahafatsy avy hatrany. Mila mailo hatrany ny rehetra rehefa misy ny toe-javatra toy izao. So ihany aloha fa tsy nisy ny fahavoazana tamin'ny olombelona tamin'ity tranga teny Mahabahoaka Ivato ity. Vaovao iray nitranga teny amin'ny fokontany Malaobevalala commune Ampanefy maloto eran'ny citerne lehibe iray no narian'ny camionette fotsy iray tao anaty lavadrano iombonan'ny ponina androany tokony ho tamin'ny 7 ora sasany maraina. Nenjen'ny fokon'olona iray fiara fa nirifatra nandositra rehefa avy nanao ny nataony. Raha araka ny fanadidinana nataon'ny fokon'olona dia toan'ny mpanan-karena mipetraka ny Tanjombato io camionette io. Manaraka akaiky an'ity raharaha ity ny mpanao gazetinay androany arahintsika ao anatin'ny fampahalalam-baovao rahampitso ny antsipirin zay. Endrika an'io camion io dia misakanana moa izy fa dia nitsoka zany le camion dia manao ny fitadiavana ny olo zany zay zao hatramin'izao mikariko an'le satria mampalahelo izy satria misy tanàna ao amban'le torana misy an'izy dia tena maimbo tsy laitsaina le ponina manodidina ao zany ilay taina riny ao amin'le torana. Zay zavatra nitranga teto amin'ny fipetrahandraisinay dia nataonay ny fitadiavana ireo olona ireo zany dia amin'izao fotoana izao efa hita taratra fantatra numéro ilay tomobile dia hita ihany koa le torana misy ilay olona dia efa mandraina ndraiky zany zay fanampanaitsonay ka ty aminay le olona anaovanay ny fanadihadiana rehetrarehetra sy ny antony nanaovanay ny zavatra tsy mety. Pejy hafa kosa indray tafiditra ao anatin'ireo sehatra 10 voalohany hitrangan'ny kolikoly eto amintsika ny fananantany. Sakana ho an'ny fanantanterahana ny asa, ny fisian'ny tsindry-bokotra sy ny tsy fahalalan'ireo olona ny andraikitra sahanina. Na izany aza, hita ny vokatry ny fiaraha-miasa tamin'ny Bianco sy ny fitsarana hoy ireo anivon'ny sendika ny mpiasan'ny fananantany namory mpanao gazety androany.
Sarotra ny asan'ny fananantany ka tsy mila fahamalinana ny fanatanterahana anazy satria raha vao tsy mitandrina zany zahay dia ararotin'ny mpanao politika, ararotin'ny olona tsy mahafantatra an'ilay andraikitra sahanina dia zay ny tena mila fahamalinana sy tena mila hoe fivondronana izy fivondronanay membre ny syndicat zany eo amin'ny fanatanterahana an'ilay asa fa raha ohatra kosa angamba zay ny tana ny larana voalohany sy faharoa tamin'ny resaka corruption zany efa mba niempitra any amin'ny fahadimy kosa zay satria be da be ny ezaka natao eo amin'ny fanatanterahana ny asa be da be ny ezaka nataon'ny ministera ny sahana ny fananantany zany na tonga nay mba efa mba nisy fivoarana tao amin'ny resaka zay. Nisy ny fiara-miasa tamin'ny Bianco misy konkoa ny fiara-miasa ny administration foncière mihitsy zany ireo mpandraraha sy ny tena hoe tompon'andraikitra ifotony zany amin'ny resaka fananantany. Androano no tanterahana ny fivoriana fanao isan'ny taon'ny sendika ny mpiasan'ny fananantany eto Madagasikara. Ny vohitra tao anatin'ity fivoriana ity ny volavolan'ny Satamfe ity sendika ity izay fanatolotra ny praiminisitra lefitra misahana ny fampandrosoana sy ny fanajariana ny tany. Ny volamena amin'ny endrika vovoka sy bolongany toy ireo biby izay tsy hita fa tsy eto Madagasikara ary ireo efa ahina ho lany tamingana dia tsy azo avoaka ny sisy tany ny Madagasikara. Toy izany koa tsy azo atao no mitondra volamena amin'ny endrika firavaka mihoatra ny 500 grama. Ny manaramaso ny fivezivezen'ny olona eo amin'ny serana mpiara-manidina mba hiarovana ny harem-pirenena no isan'ny andraikitra sahan'ny polisy misahana ny sisy tany. Volamena milanja 740 kilao no tranteankizy ireo nandritra ny taona 2024. Mbola mijanona olana ny mikasika ny fivezivezen'ny rongony mahery vaika amin'ny seranana malagasy. Efa nahazo fiofanana amin'ny asa fitiliana avokoa ireo mpitandro ny filaminan'ny seranana ary fifanakalozana traikefa amin'ireo sampana avy any ivelany no nahavitana izany. Arahy maso avokoa ny entana sy ny atota taratasin'ireo olona mandalo. Tsy maintsy mandalo ny fitaovana fitiliana avokoa ireo rehetra mivoaka na miditra amin'ny sisitany malagasy. Ireo aeroport valintsika ireo dia misy fitaovana fitarafana avokoa. Na fijerena ny entana zany na ny fijerena ihany koa zay zavatra mety miraikitra eny amin'ny vatan'ny olona ohatra ny fitaovam-piadiana na zava-maranitra na fitaovana vita avy amin'ny vy. Itsika zany mbola tsy manana fitaovana hitarafana any anaty kibon'ny olona. Raha drogety tanana aloha zany na hoentina miafina any anaty entana dia hita satria manana fitaovana hitarafana zany tsika fa ny mihoatra ny fahafahana eto zany ary hita ihany koa amin'ireo vokatra izay asehon'ny namany avy any ivelany dia saika zava-mahadomelina ately ilay mpitondra avokoa. Misy izy ataona ny antotanisa izay avoakan'ity ity mikasika ireo entana tsy azo ahondrana tratra eto Ivato sy amin'ireo seranana fito hafa manerana ny Madagasikara. Isan'ny misongadina ao anatin'izany fa nisy 100,000 rara fanondranana antsokosoko dia teratany vahiny avokoa. Teo amin'ny resaka sokatra saka ondrana tsokosoko dia natratra tany amin'ny arivo mahery tany. Ny sokatra tratra teto saka ondrana. Ny volamena indray dia manodidina teo amin'ny 40 kilao raha ny taona 20 sy 20 no jerena. Mijanona olana ho an'ny polisy ny sisy tany eto amintsika ny tsy fahampin'ny olona miasa eny anivon'ny seranana. Ivadika eo amin'ny pejy ny fanatanjahantena kosa indray isika. Enjana ny fiatrihan'ireo mpandray anjara ny fitsarana iraisam-pirenena eo amin'ny baolina kitra ho an'ny vehivavy. Miisa 340 mirahavavy izy ireo ho antsika malagasy izay natao etsy amin'ny kianjana larobia ny fitsapana azy ireo. 30 ny isan'ireo mpitsara anjorony ary 9 kosa ny isan'ireo mpitsara ampovoany eo amin'ny sehatra baolina kitra iraisam-pirenena ho an'ny sokajy vehivavy izay fifatenana sy ny fiatrehana ny fifananana ho azy ireo ary dia enjana ny fiatrehana ny fiadian-toerana amin'ireto mpitsara iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy ireto. Ny testa izay atao androany ity zany dia sady fanomanana n'ilay hoe championnat national moa hijerena koa zany n'ireo arbitre vehivavy izay tokony ho atolotra ny FIFA ho tafiditra anatin'ny lista ny arbitre internationaux 2014. Ny fanomanana an'ilay test zany tsy maintsy mafimafy satria ilay izy efa fantatra mialoha hoe 24 tours fois 150 mètres les endurance dia miampy test de vitesse 40 mètres fois 6
dia tena mafimafy izy dia tsy maintsy mila manomana mihitsy aloha fa raha vao tsy manomana dia mety tsy havita an'ilay izy. Betsaka ireo nialan-darana satria dia enjana izay fiodinana 12 tamin'ny kianjana larobia izay. Le abandon resaka fizika tena mafy. Sepotra sa crampé sa? Sepotra ka. Any amin'le ao anaty mihitsy zany le fampiasana an'le oxygène no misy tsy ampy kely. Miabandona moa zany dia fa mazava ny lalàna amin'ny fean'le izy zany raha ny tena marina zany reny ho an'le fatenana ho arbitre iraisam-pirenena zany reny zany dia fa tsy tafiditra anatin'ny olona izay ho proposena zany. Tena mafy aloha le izy tena mafy fa vita ihany. Firy amin'izy ireo ary no atolotra ao amin'ny FIFA hitsara ny fananana iraisam-pirenena ho antsika eto Madagasikara. Ny vehivavy anankiroa dia ny arbitre ampovoany zay roa dia ny arbitre assistant vehivavy efatra. Dia ankoatran'ny football classique moa filazantsika anazy zany hoe le football à 11 misy koa ny beach soccer izay anolorantsika arbitre internationaux anankiroa koa zany fa io zany amin'ny listry ny lehilahy rery no misy fa ny vehivavy zany mbola tsy misy hatramin'izao. Andrasana ny mety ho vokatra ho an'ireto totovovavy malagasy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ho an'ny baolina boribory lalaovin'olona 12 ireto satria dia tsy mena mita amin'izany ihany koa isika eto Madagasikara ankehitriny. Eo amin'ny taranja Wushu kosa indray mandresy lahatra ireo manam-pahaizana manokana eo amin'ny Ayady Wushu ny filohan'ny federasiona malagasy eo amin'ity taranja ity amin'izao fotoana izao. Mangataka ny fanafoanana ilay sazy 5 taona mba ahafahantsika mandray anjara amin'ny fiadiana ny amboareran-tany izay atao ny volana Novambra ho avy izao. Hiatrika fivoribe iraisam-pirenena ansina ny filohan'ny federasiona malagasy ny Ayady Wushu ny 2020 ny volana Septambra ho avy izao. Izay andinihana ny fifananana ny andihan'ny fahadimina atao ty lapan-kolontsaina sy ny fanatanjahantena eo amin'ny fiadina ny tompon-dakan'ny Afrika izay nitototsaina teto Madagasikara. Andresy lahatra ireo manam-pahaizana iraisam-pirenena amin'ny Ayady Wushu ny tenany amin'ny fandraisantsika malagasy ny fiadina ny amboara eran-tany ho amin'ny Wushu izay atao amin'ny volana Novambra ho avy izao. Championnat du monde izao laha ohatra teknika ohatran'izao tsy tafavoaka. Na ohatra mboana teknika fotoana fohy kely vola tsy misy. Teknika misy problème tsy mitovy zava taloha va miteny tsy mitovy ny pays hafa isy tonga de officiel manao atelinement. Tsika Madagasikara zao samedi fotsiny manao atelinement. Fotoana tsy ampy kely ankizy miasa mitady vola fa say ilana tsisy fotoana beaucoup laniny ny atelinement manao ny Wushu. Laha ohatra 13e championnat du monde lamilamy tsara atena nasionala tsisy problème. Efa misy ihany koa ny lahadinika izay natao tamin'ny filohan'ny federasiona izay nandalo teto Madagasikara ny mahakasika izany. Hita eo ihany na hiantona na hipetraka izay sazy 5 taona amin'ny tsy fandraisatrika ny sehatra iraisam-pirenena eo amin'ny Ayady Wushu izay satria dia efa betsaka ny lalana napetraka ny federasiona malagasy ny Ayady Wushu ankehitriny. Aomby satsia ny fandresen-dahatra ataon'ny federasiona andrasana ny valin'izany fanontaniana izany. Hatreto aloha miantra ny sazy 5 taona tsy mahazo mandray anjara amin'ny sy mampiatra ny fifaninan'ny iraisam-pirenena isika eto Madagasikara. Dia iny ihany koa no entina mamarana ny fiarahantsika tamin'ny tian'io ity tomboky lasy tomboky vavy. Isaora ianao naraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Manome fotoananao indray raha ampitso tahaka izao veloma tompoko.